tonga sondray eto amin'ny Madimaso dia amin'ny faharoa. Ity le fandarana manome fitenenana antsika rehetrarehetra isa-paritra isan-kerinandro mikasika ny fiainana andavanandro. Averina kely ny fitsipiky ny fandaharana. Isan-kerinandro dia misy fantaniana mipetraka eo amin'ny page Facebook-ny Madimaso dia afaka mamaly daholo tsika rehetrarehetra amin'ny alalan'ny commentaire na vidéo na sary. Ny lohahevitsika tamin'ity herinandro ity dia momba ny Hopitalim-panjakana. Ny fantaniana dia hoe Firy naoty omenao ny Hopitalim-panjakana eto amintsika. Tamin'ity dia ny avy eto Antananarivo sy ny avy aty Fianaratsoa no tena navitrika nandray anjara. Noho izany sika rehetrarehetra izay any amin'ny faritra mbola matoritory dia mifoaza amin'izay fa atsika rehetrarehetra manerana Madagasikara ny fitenenana. Firy naoty omenao ny Hopitalim-panjakana? Dimy. 4 sur 10. 5. 5 zany. 4 sur 10. 6 sur 10. 5 sur 10. 7,5. 4. 10 zany. 3 sur 10. 5. 6,5. 4. 10. Ainao amigo. 5 sur 10. Roa. Ray ao anatin'ny folo 5 zany. 4 sur 10. 2. 4 sur 10. Ray 3 sur 10. Roa. Inona ny antony anomezanao naoty io? Olona miasa tsy dia miraharaha olona satria izy mieritreritra ny tenany hoe indrindra efa ilay mpanao stage mieritreritra ny tenany izy hoe tsy mikarama dia aleo mahita ilay olona maty tsy dia mba mahatsy. Satria betsaka marary zao voaingana kely izy zao le misy an'ilay maty tany iny miaraka ny zanany. Donc zany tena mikorakora be mihitsy am'ilay hopitaly eto Madagasikara. Ny hopitaly tsy hoe tsy miasa akory fa mandray marary ihany izy fa saingy indraindray misy nindro kely. Fandraisan'olona aloha voalohany indrindra sy le tsy dia firarahirana loatra n'olona dia mijery sokajin'olona hoe sahirana sa ry tokotokony sahirana ry tokotokony manam-bola mijery avy aty ivelany zany dia indraindray koa ilay olona efa fantatro zao ilay olona fa efa ho faty mbola sainy mividy fanafody ihany. Somary efa miantitra amin'ny fitaovana sy ny sisa tsy mila soloina zany dia ny fandraisana koa moa izay manam-bola ihany. Hopitalim-panjakana tsy dia mijery ny tombosoan'ny vahoaka ankehitriny fa juste manariteraka ny asa fotsiny amin'ny efa mampiasa fanjakana azy zany dia juste manao fotsiny izy ny asa fa tsy dia hoe mijery ny tombosoan'ny vahoaka sy ny toe-pahasalamana rehetrarehetra. Eo amin'ny lafin'ny fandraisana olona fotsiny ohatra dia efa hita hoe misy fotoana tonga ao ianao dia na dia efa hoe maika ara dia tsisy dokotera mandray. Fandraisan'ilay olona sy ny ilay fikarakarana marary. Dia loatra fitarainan'ny olona amin'ny hopitaly zany karakarana indrindra moa raha sendra tsy manam-bola ianao miditra hopitaly rirarira ny dokotera tsy dia ampy loatra fikarakarana marary. Arakarak'ilay hopitaly tsinona mba indraindray misy na ny akay na ny resaka fahadiovana loatra zany. Jery zany ny amin'ny fanatsarana sy ny fikarakarana marary dia misy ihany no mikarakara dia ao koa mbola betsaka ny tsy ampy zany ny fikarakarana an'ilay hopitaly. Fandraisana an'ilay olona marary zany indray misy an'ilay olona le hoe efa marary mafy dia mbola zareo mbola tsy miraharaha ihany fa velany eo aloha. Izy anao fa tsy manam-bola dia tonga dia efa jereva zareo fotsiny eo ianao. Hopitalim-panjakana tsy fiverako azy ohatrany hoe tsy andoavam-bola nefa zao fa andoavam-bola daholo. Inona moa? Lasa fitadiavam-bola loatra ny Hopitalim-panjakana eto amintsika fa tsy arak'ilay anona tamin'ny voalohany hoe tena asa ianaovanao fanianana mahadokelinao lasa fitadiavam-bola loatra. Omity eo ambavady ianao dia manomboka vola mandrapahatongany amin'ny fizahana marary sy ny karazana. Satria misy ano mitaraina fa hoe tsy maraharaha ny olona raha tsisy vola, tsy maraharaha ny dokotera raha tsisy vola. Arakarak'ilay hopitaly sy ilay asa omenao dia raha ohatra atambatra zany ny hopitaly araky Madagasikara dia eo amin'ny isa io no tena misy. Isan-kerinandro eto amin'ny Madimaso, tenenao, tentsika.